ry avana malala amin'ny tompo ampifaliana no entina mandroso atao anatin'ny tokantranonao amin'ity fotoana zay efa ny fanarahantsika mianakavy moa zany fa ianarana ny baiboly ray manontolo anio a dia hamarina tanteraka ny bokyny nomery isika zany hoe ny nomery toko fahenina amby telopolo a no faranantsika ao anatin'ity faraparany taona ty anko zany na voalohandohan'ny taona no amaranantsika azy ka dia tononona atsika atao anatin'ny ty tokantrano ty a ny fiadanana ny fahasoavana ary ny famondrapo zay tsy hita lany mihitsy a ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra miarabana anko ny tenako pasteur Hertina zay araka anatotosa ity fandaharana manokana ity manona ny fiadanana tompona pasteur Tovy de miarabantsika mianakavy tompoko diary ao anatin'ny feonkira na ity raha mahazatra ity no iarahantsika mivavaka amin'izao fotoana izao ivavaka tsika tompoko ry Andriamanitra rainay tsara indrindra zay ny an-danitra maneho fankasitrahana sy fisaorana feno anao zay a manana fotoana ahafahanay mitory ny teninao anambarany amin'ny sitraponao mireto vahoaka ireto a hianatra ny soratra masina satria dia mazava ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Hosea toko 4:1 fa ringana ny olona noho ny tsy fahampin'ny fahalalana kanefa rehefa ampy fahalalana ny olona anankiray a dia lasa mahatonga an'izy ireny lasa be finoana mahatonga an'izy ireny lasa mahatakatra zay tiany baiboly olazaina mandray ny tombontsoa ny lanitra rehetrarehetra sy ny tombontsoa ny fitahiana ao amin'ny filazantsara noho ny amin'ny fahalalana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ihany koa amin'izao fotoana izao a dia manendry loharanona retina rehetra ho anao zay ho anatin'ny tsy fahasalamana atao anatin'ny tokantrano ato na aretin'inona na aretin'inona aretim-po aretina any amin'ny maso fivitosana any anatin'ny kibo tsy fahita tory amin'ny alina reo herin'ny maisina rehetra zay manalikoaloko a mangina mitsara amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy a rava amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ny aretina rehetrarehetra levona amin'ny anaran'i Jesosy tononiko ny fanafahana ho anao atao anatin'ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy ny baiboly dia milaza fa nandefa mitenina izy mba hasitrana dia sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny tory teny dia anasitrana anao zao vavaka zao dia manasitrana ny maraha rehetra atao anatin'ny tokantrano ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Andriamanitra ianao ane tompo anafaka ny tsiraray avy a manoloana ihany koa zay olana mitambesatra ao anatin'reto mpanomponao reto ary dia irao ny fanahinao masina mahery mba hampianatra sy an'olotsainana eto amin'ity andro anio ity a amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen ihany tompoko mialohan'ny idirantsika ary ao anatin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra dia manasanao raha manana baiboly ianao a nomery toko fa 4:7 toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo a lalàna ny amin'ny anambadian'ny zazavavy mandova zaratany dia nanatona ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny foko ny taranaka Gileada zanaky Makira zanaky Manase avy tamin'ny foko ny taranaka Josefa ka ny teny teo anatrehan'ny Mosesy sy ny lehibe lohan'ny fianakaviana tamin'ny zanak'Israely ka nanao hoe ianao tompoko lahy efa nodadian'i Jehovah izarany tany amin'ny filikoana ho an'ny zanak'Israely ary ianao tompoko lahy efa nodadian'i Jehovah hanome zaratany Zelofada rahalahinay ho an'ny zanany vavy koa raha manambady ny zanaka lahy ny firenena sasany amin'ny zanak'Israely reo dia hesorona amin'ny razanay ny zarataninay ka hanampy ny zaratanin'ny firenena zay atonony dia hesorona amin'ny zarataniny izay azonay tamin'ny filikoana izany ary raha tonga ny jobily ny zanak'Israely ny zarataniny dia hanampy ho an'ny firenena zay atonony ary ny azy dia hesorona amin'ny zaratanin'ny razanay ary Mosesy nandidina ny zanak'Israely araka ny tenin'i Jehovah ka nanao hoe marina ny tenin'ny fireneny ny taranaka Josefa izao no teny zay andidin'i Jehovah ny amin'ny zanakavaviny Zelofada aoka izy hanambady zay tiany nefa ny ao amin'ny foko ny firenen'ny razany ihany no vadiny tsy hifindra-maso ny zaratanin'ireo firenen'ny zanak'Israely fa samy ho amin'ny zaratanin'ny razany avy no hipetrahany zanak'Israely ary ny zanavavy rehetra zay mandova zaratany eo amin'ny firenen'ny zanak'Israely dia hanambady ny anankiray ao amin'ny foko ny firenen'ny razany ihany mba hananany zanak'Israely rehetra ny zaratan'ny razany avy ary ao koa tsy hisy hifindra-maso ny zaratan'ny firenena samihafa fa samy ho eo amin'ny azy avy no hipetrahany zanak'Israely
arak'izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy no nataony zanaka vaviny Zelofada ka Mahala sy Tirza sy Ogla sy Milka ary Noa zanaka vaviny Zelofada dia samy nanambadiny zanaka ny rahalahy ny rainy avy izay avy tamin'ny foko ny taranaka Manase zanaka Josefa no novadindreo ka dia nitoetra teo amin'ny firenen'ny mpianakavin'ny rainy ihany ny zarataniny ireo no didy sy fitsipika izay nandidian'i Jehovah ka nampitondrainy any Mosesy ho amin'ny zanak'Israely io teo Arbota Moaba teo amorony Jordana tandrefiny Jeriko pasteur Ertina. Zava-dehibe indray pasteur Tovy moa no iarahantsika amin'ny rahalahy eto ifampahery amin'reto mpijery sy mpanaraka ny fandarina ireto. Zavatra anankiray tsara mariana fotsiny pasteur dia ny fisiny ilay fotoana lehibe sy goavana ny sabotsy ho avy zao moa zany no anatanteranan'izy io pasteur izay anatanterana an'ilay hoe tena fandevenana mihitsy ireo karazana fahoriana ranomaso fijaliana izay ny ainan'ny olona tena baiboly dia miteny pasteur zao ny tenin'Andriamanitra tongava aminao arak'izay irinao tongava aminao arak'izay inonao. Za pasteur tena miteny ny mpijery ny fandarana mihitsy fa mila vavaka matanjaka ianao ary mila finoana matanjaka ianao amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Tena miasa Andriamanitra ary manao zavatra Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Zany isy mpivady zay tadidiko tsara tsy hoe tadidiko koa fa voaingany ho tamin'ny tierinandro ty izy ireo ny eo tamiko indray pasteur. Tena potika ireo ny solokin'olona ny tomobiliny solokin'olona ny tomobiliny tonga dia nisoratany taman'olona tany fiainan'izy vady efa saika potika mihitsy ny tokantrano efa saika potika efa saika ansaraka le anabavy moa zany mitaraina amiko foana pasteur le vadiko maditra izy tsy mandeha manao mission akory nefa ny any amina vehivavy avy any izy amina vehivavy izy fizy milaza amiko hoe milasa nanao mission fa izy mandry amina vehivavy matory amina vehivavy tena hoe korotana ny fiainan'izy mivady ireo ary tao anatina famozam-poja le ana zany anabavy zany. Za moa pasteur tena hoe rehefa tonga reny olo reny mitaraina aminao le izy tsisy nininazonao atao mihitsy akoatra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ihany zay ihany mamany olany olona tenin'Andriamanitra ihany be vavaka zay ihany be da be ny olona no miresaka amiko inandray pasteur ny hoe inona ny hevitra atorinao pasteur mba mety horohevitra zay niady izao ihany tongava miainy toroteny fa ho anaty toroteny ary io pasteur ny olona tsy miainy toroteny na tsy mamonjy fotoam-bavaka ireny vao miresaka aminao tonga dia fantatao vao miresaka aminao tonga dia hitanao hoe ty olona ty tsy nanatrika fotoam-bavaka ty olona ty tsy niainy toroteny fa ireo olona niainy toroteny rehetrarehetra pasteur ary miainao ireny fampianarana sy fampahery-dreny tsy maintsy tafavoaka ianao ninina olanao sako miteny an'izany pasteur tsy maintsy tafavoaka fa tena problème nge zany nan'le anabavy zany tena olana nge pasteur zany nazo an'io anabavy zany tena potika ny tokantranony tomobile ny solokiny olona ny vola tsisy nanomboka tena korotana hatramin'ny arabolany le vady ny voaroka ny asa ingo fa hitako izy pasteur tamin'ny terinandro ty izy mivady tafarina tomobile tsara tarehibe zay nentin'izy mivady zao tsozo zay fotsiny resakany tsy hitanay pasteur zay azo amalina fitianareo zay izy tia maly fitiany lehibe loatra ny fahasoavana ny raisiny taminareo fa tena tianao zavatra ho anareo zay tafarina ny fiainanay ny ainga ndray ny fiainanay io olona io rehefa ho amin'i Jesosy pasteur tsy maintsy tafarina ny fiainana nisy anabavy ny resaka tamiko zay efa elaela izy io izy anabavy tsara fanabe zay ty anabavy ty dia namonjy olona izany pasteur nefa le olona mivonjeny koa sanatria ohatrany hoe tsy haintsony na tena marina zany le olona mivonjeny ohatrany hoe nila vola maika zay raha tsoriko le resaka nila vola maika le anabavy koa nefa tsy nanam-bola amonjenany olona io dia nindram-bola taman'olona kanjo tsy naverin'le olona le navotany le vola pasteur korotana ny fiainan'le anabavy le olona tompom-bola nanery azy nitory azy ny vadiny tsy malala ny olana io nefa ny vadiny koa manenjika be an'le fivavahana
ary terina hoe jerenao zany pressé tao anatina problème ary coincé tanteraka le olona tokony andovola tsy hitantsony le anabavin'indrana ny volany le napindrama amin'ny vola zany ilay olona tompom-bola ny indrama manery azy ny vadiny tsy andaniny sady manenjika azy ny hoe zao ve ny vokatry ny fivavahana taonareo i pastera za moa de tsotra ihany nyteniko aminy isan'andro io anabavy io meona amiko te ranomaso tsy hitako tsomy pastera mba tamin'ny fitiavako ny namonjena an'le vehivavy iny mba tamin'ny foko rehetra za ndraiky ny tafiditra lalo anaty problème tokantranoko tady ho rava ny fiainako tady ho potika fa niona tamiko izy pastera androany maraina tena nanome vola zay moa heritsainy to fa na de mifreny io anabavy io ary tsisy tsony satria izy tena hoe tafiditra ao anatina korotana lalina androany maraina izy niona tamiko lamma ny olana pastera androany izy nresaka tamiko ihany de anafatra tomobile any Japon de anafatra tomobile any Japon de sady mba nanome vola zay moa zay pastera tena raha tao anatin'ireny olan'ireny zay efa nieritseritra hoe iletika nieritseritra efa iletika androany izy niresaka volatra any amin'ny 7 milliards tamiko 7 milliards tena manomboka mety le fiainana ary na le vadiko manenjika ary pastera ozy izy mahavarena fa mba gaka ozy izy hoe ohatrany mba efa misy zavatra mijery ny fandaratsika eo amin'ny télé reny alleloia le tiako atongavana zany pastera zay ihany ny vahaolana mivavaka ny olona miantoroteny de manao vavaka tsy mivazivazy mihitsy fa presque reny olona hoe miresaka amiko reny tonga de fantatro izy hoe ty olona ty tsy niantoroteny ty ary ty olona tsy mivavaka fa ny olona rehetrarehetra manatrika an'ireny tenin'Andriamanitra reny pastera ary miantoroteny zako milaza aminao manao zavatra eo amin'ny Andriamanitra ary tena manao zavatra ary zany mahatonga antsika nametraka nyty fotoana lehibe amin'ny sabotsy avy zao ty sabotsy farany taona izy io pastera famaranana ny taona 2018 ary idirina amin'ny 2019 ary ny loha hevitra ampinoana zay atao de hoe handevina ny fahorinao andevina ny fahorinao tsy hitraka intsony na inona endriky ny fahorinao ary de zay ny zavatra ho atao tenin'Andriamanitra velona miaraka amina toroteny miaraka amina vavaka matanjaka tsy mivazivazy ary tsisy kilalao zany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra fa io Andriamanitra io manova io pasteur tofo manofagagana fiainan'ny olona ireo olona efa eo amorokady ka efa mieritreritra tady kely sisa pasteur de menjera tady kely sisa de miletika amin'ny fiainako ianao io za miteny aminao possible ianao mbola ho tafarina fa tsy miletika zany ianao mety efa tady kely sisa mitazona ny tokantranonareo mivady mety efa ozy izy ianao tena zavatra kely sisa de tsy fantarantsony eo any ilanao an'Andriamanitra aza mieritreritra ianao hoe raha anatona amin'ny pasteur ianao de hoe ampindrama vola pastera mba ampindrama tsisy vola azon'ny pastera omenanao zany amin'ny fomba hoana no anomezana pastera olona manjato ny amanali ny pastera amina rivony ampindrama vola Jesosy ihany no afaka mamany olanao ary eo anatin'ny segondra farany no hain'Andriamanitra mahana zany rehetra zany melo ny dirantsika amin'ity toroteny ty pastera so de marina zay pasteur Ertina tsika moa zany tsy de hoe matetika manasa olona ao anatin'ity fandarany ity raha tsy tena misy antony goavana be zay no everina hoe isy karazana famangin'Andriamanitra manokana ny tokantrano tsiraray avy indray andro rehefa teraka Jesosy Kristy tompo tao Betlehema ny Jodia dia nahitan'izany ny ireo karazana magy maro isan-karazany nahitany kitana teny antsinana satria mpamantatra ny kitana mory zareo reo de nijery an'iny kitana iny izy ary tsy namela mihitsy raha tsy tonga tao amin'ny Jesosy tamin'izay fotoan'izay tao ampinanam-bilona izy ireo ary dia zava-dehibe ho an'ireo magy reo no niaona tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo tamin'izay fotoan'izay zany hoe nisy famangin'Andriamanitra manokana ho an'ny magy na reo karazana olon-kendry tamin'izany vanim-potoana zany ary ity andro ny sabotsy ho avy zao ty moa zany zay hototosaitsika eto amin'ny grande salle ny les trois frères andray fanambojana ao amin'ny trano be ambony rihana sy ao ambany rihana ao amin'ny trano Salé sy ato amin'ny trano vaovao be ary aty amin'ny trano be ny Samafy Tanjombato dia isy zay karazana famangin'Andriamanitra manokana izay zany hoe
reo olona rehetrarehetra zany pasteur nentinao ny jorovavolombelona teo vitsy ihany moa reo fa be dehibe amanalina nanaovan'andriamanitra zava-mahagaga dia za tena resy lahatra hoe anjaranao ato anatin'ny tokantrano zay ho avy iaino tenin'andriamanitra tena marina le fanambarany mpanompon'andriamanitra teo hoe ao anatin'ny fiainona ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny fankatoavanao ny tenin'andriamanitra sy ny fahazotonao anao fifandraisana amin'andriamanitra zany communiquer amin'andriamanitra foana manana zay etaeta zay dia manomboka ianao ahafantatra ny toetra an'andriamanitra anomboka isika ahalala ny maizy an'andriamanitra ary andriamanitra ihany koa manomboka mahalala tsara ny toe-ponao lalina rehetrarehetra dia amin'ny alalan'iny no hita in'andriamanitra ny tokantrano tsoraray avy satria dia misy tokoa ane pastera efa nandritra ny taona maro izy no nanompo an'andriamanitra nandritra ny taona maro no nitsofoka tany am-piangonana hoe andeha hivavaka fa lasa leo fivavahana lasa tofoka fivavahana lasa ny sasany aza tezitra amin'ny pasterany mihitsy manao hoe mandaingy ty paster ty fa izao koa zay fiainana miova eo ny antony dia zao leo fivavahana ianao tofoka fivavahana ianao tezitra amin'ny pasteranao ianao satria tsy mahita fiovana amin'ny fiainanao ny antony dia misy antony lehibe avy any amintsika no ny etaetapontsika tsy mitombona araka ny soratra masina no lay finiavatsika tsy tena manana etaeta tena nompo an'andriamanitra no lay toe-pontsika tsy mety tena miaina sy somankato lay tenin'andriamanitra fa raha miaina araka izany tenin'andriamanitra izany sika dia za tena miteny pasteur tiana hoe tsy misy olona manompo an'andriamanitra zany ka miamilendrika tsy misy olona manompo an'andriamanitra zany anio ianao mety iogaoga anao ny olona anio mety andatsa sy aneso anao ny olona anio mety anao tsinitsino anao ny olona fa tadio tsara fa ny fiainana rahalasy rabavy malara tsy voatery mitovy amin'ny androany foana ny raha-pitso fa io fiainan'io a arakaraky ny andro sotsika lalina akaraky ny andro sotsika amin'ny fanompona an'andriamanitra no ahitantsika ny tompontsoa no ahitantsika zavatsoa ao amin'ny fanjaka an'andriamanitra tena mazavabe ne ny voalazany tenin'ny soratra masina any amin'ny bokon'ny romanina any manao hoe rehefa novonjeny jesosy kristy tompo ny mpanompon'andriamanitra anankiray ny olona anankiray a dia lasa mpandovan'andriamanitra izy a ary piray lova ao amin'ny kristy zany hoe ny anjara lovanao ny zoanao amin'ny fila zany tsara dia raisinao eto ambonin'ny tany ary amin'ny ho avy dia fiainana mandrakizay a pasteur hertina zava-dehibe zay pasteur zay ngambany amin'ny fanentanana iny pasteur satria tsy maintsy ampitaina ihany ny zavatra lehibe zay ho tanterahantsika izy io fifadikanina ny ataontsika amin'io fandevenana fahorina io ary io zay tenentsika tanteraka io pasteur za zany tena miteny aminao fa zay zavatra lazaina tanterahan'andriamanitra eo fomba mahagaga ary be da be le fidorovavolombelona raha iverina kely tsika amin'ity numéro 36 ty pasteur famaranana ny bokin'ny numéro mosy ty dia miresaka lova izy io pasteur lovan'ny hoe mivehivavy ve mandova sa tsy mandova sa ny lehilahy ihany sy ny sisa zay zany lay rafitinina io resaka io dia ady hevitra be zany izy io amin'ny hoe nisy fotoana manko to amin'ny testamenta taloha dia hoe ny lehilahy ihany no mandova kanjo tamin'ity fotoana ity ny vehivavy koa no meny mosesy anjara lova zany tamin'izay fotoana izay dia raikitra amin'izay ny ady hevitra dia hoe tsy nampaninina zany fa hoe mena anjara lova daholo ihany ny vehivavy rehetra fa saingy izao kosa pasteur no resaka eto hoe raha omena anjara lova izy dia oka samy eo amin'ny firazanany avy ohatra hoe raha avy any akazon-dandy izy ohatra dia manambady olona avy eo akazon-dandy ihany azonao ohatra zay ny resaka teto raha avy any manjakandrina izy dia omena anjara lova i vehivavy io fa olona manjakandrina ihany no tokony ho vadiny raha avy adiny avakina karatsy izy dia omena anjara lova fa zay olona avy avakina karatsy ihany no vadiny fa raha ohatra izy ka manambady hoe avy any avakina karatsy izy ka manambady olona avy any manjakandrina dia stomma le anjara taniny ohatra zay ngamba izy io tantara pasteur zay ny fitinina io resaka io zany hoe resaka tena fifandrohitana amina resaka lova amin'ny resaka hoe lehilahy zanaka lahy sy zanaka vavy zay le izy tsotra be le izy pasteur atao amin'ny resaka tontolo ara-panahy misy anjaratsika ao am' jesosy za zany miteny pasteur hoe na lehilahy ianao na vehivavy ianao dia misy anjaranao ao am' jesosy efa voatokana ny anjaranao am' jesosy
zo fotsiny no tena olana be da be moa pasteur ny vehivavy miresaka amitsika miresaka amiko moa zany pasteur aloha indrindrandrindra ianao mino fa be da be koa ndray mpianakaviana mitarana aminao ary olona io pasteur ndraindray tsy mahalala zay angatahany tsy mahalala zay angatahany ndray andro raiky nisy ray mpianakaviana nresaka tamiko de zao ny teniny pasteur eto mambavaka ozy izy ny zanako lahy fa any Antseafa izy any izy no migadra any Antseafa fa mba eto mambavaka izy pasteur mba hoto mba hivadika tia tamora zany fangataham-bavaky ny olona ohatrany hoe mampalahelo le izy pasteur fa mampimiainy keo tena fitondrana mambavaka tena ataonao ahoana pasteur no hitondran'izany eo anatrehan'ny tompo hoe jesosy io Yesoa ray any Antseafa zanaky ty anabavy ty tompo de ampidiro eny tamora fa misy olona mangatabavaka ohatra zany misy vehivavy ndray mangatabavaka ohatra zao pasteur atovy eto mambavaka pasteur ny vadiko fa mampirafy de any am'le vehivavy any izy any am'le vehivavy any izy pasteur de manontany an'ireo olo reo a fa inona ny asan'ny vadanao izy pasteur tsy miasa izy tsy mampidibola fa izy mamolava de mamono renao zany atao inona zany lehilahy zany atao inona zany tsy alony eo ary izy aloha mba ho any am'izay vehivaviny any mba andray aloha ny tofotoferiny tontondro sy vonony any ataonao inona zany lehilahy zany sady lehilahy tsy miasa no mamolava no mamono vady atao inona zany itsika zany misy fotoana tsy mahalala ny zavara tokony hoentintsika mambavaka tsy mahalala ny zavara tokony hoentintsika mambavaka zao ny teneko tamin'ny vehivavy anankiray pasteur atovy raha nambavo a ataonao inona zany vadinao zany vady manakorotana vady mamolava vady mampirafy mitambatra ao amin'ny dolo ny fahotana mahafatrasa ny tsy miasa maninona raha ianao no hoetiko mambavaka de ianao no hotahin'ny tompo maninona raha ianao no hotsofoko rano de ny fahasoavan'Andriamanitra hidina ao anatinao ao fa misy anjaranao ao am' Jesosy na vehivavy ary ianao zay foana manko pasteur ny ao an-tsain'ny vehivavy hoe misy lasaotriny hoe manantena ny anjara lovany eo amin'ny vadiny izy azonao hoe ny vadiko ny mamelona ny vadiko no mitahana raha tsy eo mivadiko very a amin'ny alalan'ny vadiko no non diso zany na tsy eo ara ny vadikinao possible ianao hiakatra ny fiainanao na tsy eo ara ny vadinao possible hiakatra ny fiainanao vo tamin'ny herinandro pasteur nyjory vavolombelona am'izany misy anabavy zay nresaka tamiko maty ny vadiny de rehefa maty ny vadiny a de efa nieritreritra daholo ny mpitazana ny fianakaviana ny olona nijery potika am'izay mpianaka izy mianaka ireo manana zanaka vavy tokana izy de rehefa maty ny vadiny de nieritreritra daholo ny olona hoe rava ny fiainan'ireo fa tsy zany pasteur maty ny vadiny vao mainka ny sokatra ny lalam-piainany nety ny fiainany ny sokatra ny asa nahazo printer izy afaka fotoana fona taorinana fatany vadiny tena vita trano vaovao vo nyresaka tamiko izy mianaka ireo tamin'ny herinandro tena mety ny fiainany zaho izy manomboka milalao amina miliara manomboka nahazo projet amina miliara izy pasteur oy a matsy an'reto vehivavy reto indrindrandrindra vehivavy ianao mijery ty fandadina tsy voatery eo amin'ny vadinao ihany ny lova ao anao tsy voatery eo amin'ny vadinao ihany ny anjara fahasoavanao anao fa na tsy eo ara ny vadinao ampiakaro ny ambopo ara-panahy ampiakaro ny ambopo ara-panahy fa izy lasa napirafy izy lasa nandositra na nitsokadidy miakatra ny amboponao ny zanako tsy maintsy velona miaraka amin'i Jesosy za tsy maintsy tafita miaraka amin'i Jesosy za tsy maintsy tavavoaka ary tsy hoe ranomaso no hitsenainao ny vadinao lasa fa tena ambopo mihitsy hoe lenao lasa fa za tsy maintsy tavavoaka amin'ny fotoana iverenanao eto za efa tafita amin'ny fotoana iverenanao eto ianao lasa nanaraka vehivavy ihany miverina ianao afaka roa taona za mahavita trano za mahazo fiara zany pasteur no ilazako aminao hoe raha ity tantara eto aminao mérité dia Andriamanitra mihitsy na mialalana ny Mosesy fa misy anjaranao amin'i Jesosy fa misy vehivavy zatra metehatra loatra amin'ny hazo boboka vady mamy lavy io vady mamono lavy io fa maninona raha manahary io ny diavanao amina vehivavy hafa any ambadika any olona tsy hita tsy bika tsy endrika mahika loatra ny tolakatsaka io ny vadinao tsy hita hoe iza ny volany tsy hita hoe maninona mamy lavy io ny diavanao amina vehivavy manana finoana ranabavy mitsangana manana etaitapoa misy anjaranao ary zay ny mahatonga na hoe pasteur am'izao farany taona izao fotoana hitsangananao ary hitahin'ny tompo anao zao
paster to ia raha toka iverenantsika kely le tantara tato amin'ny bokon'ny nomery toko fahinina amby telopolo teo paster mikasika moa zany lay hoe taranaky Giliada zanaky Makiry avy amin'ny zanaky Manase tamin'ny fokon'ny taranaky Josefa de taranaky Zerofada izy reo maromaro mirahavavy kely zareo reo ary nampiavaka ny toetran'reto tanora zazavavy reo tanora zazavavy fa tanora zazavavy matsilo saina tanora zazavavy marantsaina ary na de mbola tsy tao anatin'ny fanambadiana raha zareo reo de efa nitrandraka sady nanomana ny avenirany hoe ahoana no avintsika ty ny olona sasany mety tsy nieritreritra mihitsy hoe ahoana reto taranaky ny fokony Makira ireto fa izy mirahavavy kely maromaro mirahavavy reo tena nanana fahendrena ary nanana zay fahatakarana manokana zay hoe am'izao andro ny fahatanorantsika izao tsika no manomana ny hoavintsika ka arak'ilay teninao teo hoe na dia vehivavy atra zareo tsy ny andro fotsiny mahazo tsy ny andro mahazo ohatra ny fasana fotsiny teo izy hoe rovina ny gadona ny tiraraha ty fa nanomboka nanana fifandraisana ary jereo le fifandraisana pasteur tsy fifandraisana tamina olona tsotsotra no nifandraisana zareo fa tany amin'ny faratampony mihitsy satria Mosesy no filoham-panjakana tamin'ny fotoana io de natondro zareo mihitsy zany hoe nifandray tamin'ny Mosesy zany hoe nitoetsainy zareo zany de sokatra be nitoetsainy zareo de nanana fahatakarana be ary nitoetsainy tsy tia mifandraindray amin'olona tsotsotra fa tonga de any amin'ny faratampony mihitsy satria fantany hoe rehefa any amin'ny faratampony no tratry ny marina dia manaiky ho azy de rehefa tonga teo amin'ny Mosesy zareo inona ny zavatra nahavariana tokoa nanaiky ho azy i Mosesy rehefa nanontany tamin'Andriamanitra de ozy izy Andriamanitra manao hoe marina ny an'ny taranaky Zelofada ekeo fa marina zany meo azy ny zarataniny inona ny zavatra tiana lazainao anatin'le izy be dehibe ny toko hoe tanora zazavavy na renim-pianakaviana na tanora zazalahy ihany koa mety hoe na vita fianarana ianao na mety sy nianatra mihitsy koa ianao fa misy vanim-potoana ny toetsaitsika efa voataiza amin'le hoe toetsain'ny olona resy toetsain'ny olona mijaly toetsain'ny olona tia mitrosy toetsaina resy zany ny toetsaitsika indraindray indrindrandrindra ho anao anabavy de lasa io zay zavatra ao anatin'ny sainao foana no metraika amin'ny fiainanao zay zavatra saintsainao no tanteraka amin'ny fiainanao fa rehefa dinianao ty adalatsoratra masiny ty reto tanora zazavavy tanora tovavy kely reto hoe tsika tsy hipetrapetraka fotsiny am'izao fa misy anjara fahasoavanao atsika anjara zara tany ho atsika no ny amin'ny raitsika ka ahoantsika nipetrapetraka fotsiny manandraraha eto de andaotsika ho any amin'ny Mosesy de Mosesy nanontany tamin'Andriamanitra azo ny somatsara lay zaratany tokony ho azy ary Andriamanitra mihitsy aza no miaiky vokatr'ireo fahatakarandreo zazavavy reo manao hoe marina be ny tenindry zareo reo tena marina ny tenindry zareo reo ka eto tiako homariana tsara mihitsy ry havana malala hoe ho atsika tanora aza mipetrapetraka fotsiny manana tena toetsaina ty mitrandraka toetsaina ty mikaroko zavatra aza manana toetsaina hoe resy tsy tafavoaka inona no ataoko ho aiza ny lalako ombako fa rehefa ny olona anankiray pasteur zany no manomboka manana fifandraisana amin'ny lehibe tahaka ny Mosesy nampiavaka ny Mosesy mantsy ry havana de sady filoham-pirenena izy nampiavaka azy olona Andriamanitra nanana ny fanahin'Andriamanitra nanana pouvoir tena nanana pouvoir divin zany hoe nanana hery tsy takatry ny saina avy amin'Andriamanitra mihitsy Mosesy tamin'izany fotoana zany de natonga anazy teny tafaray tamin'Andriamanitra ary reo olona ny fanerasera taminy de notahin'ny tompo ka eto de tia ampianaratsika tanora ozy izy baiboly ao amin'ny oabolany toko 7:1 manao hoe ny fitahina ho andohan'ny marina ny fitahina zany ry havana tsy lavitra be ny fitahina tsy voatery any amin'ny tany arabo ho any Koweït na ny Liban na ny Syrie ny fitahina tsy voatery any amin'ireo firenena matanjaka eran'izao tontolo zao fa ny fitahina ao andohanao zany hoe manomboka eto Madagasikara zany ny fitahina raha ohatra anao ka manaiky de manomboka ao anatin'ny lohanao ny fitahin'Andriamanitra ary manaiky an'izany tenin'Andriamanitra zany ny olona anankiray be dehibe ny nitsoroana babolombelona teo fatahin'Andriamanitra misy andalatsoratra masina anankiray ihany koa ao amin'ny bokin'ny mpitoro teny toko 1:7 manao hoe
mifaliry zatovy de mbola tanora ianao areoka anao anao zay mampifalifaly ny fonao amin'ny andro rehetra iainanao kanefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra itsarana anao zany rehetrarehetra zany be dehibe ny tanora miezaka miliba miezaka manao filana maro samihafa amin'ny andro ny fahatandroany de rehefa ao arindrina kely eo izy potiky ny toka potiky ny rongony potiky sanatrian'izany ohatra hoe vehivavy de efa miterateraka eniny rehetrarehetra eny lasa miteraka roa miteraka telo de za efa nahita andre mandeha nisy vehivavy anankiray manana zanaka anankiroa fa ny ray tsy fantany fa mety 12 ny ray nle zaza nefa anankiroa ny zanany zany hoe enina ny ray ny anankiray de enina ny ray ny anankiray vadin'le ramatoa de potika ny fiainany varina milalao fahotana tahaka an'izany milalao faratsina de lasa ao arina kely eo nefa miatrika fiainana am'izay manenina tokotra matanana za de mitely atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ao anatiny zao fahatandroanao zao tahaka nyreto taranaky zelofada ireto de nanana an'izay fahiran-tatsainy zay ary mailo mihitsy izy tamin'ny andro fahatandroano hoe tsy misy karazana fahotana andavo atsika izany tsy misy zavatra hanapotika ny anjara lovantsika sy ny anjara fahasoavana ao atsika izany de jereo tsara fa Andriamanitra mihitsy no nanome anjara lovany zareo eo aloha le zara-tany eo ihany fa ny tena zava-dehibe de li afatra avy amin'Andriamanitra manao hoe ozy izy Andriamanitra mantsandro zareo raha manambady reo de ao amin'ny fokony eo ihany zany hoe tena Andriamanitra mihitsy ny nanome anjara voatery tsy voatery ho tany fotsiny fa hatsamin'ny vadiny de mbola nampiny soratra masina aza le izy manao hoe ary ny taranany no andova azy avy eo zany hoe azo antoka zany fa tsy momba ary zareo fa mbola niteraka ihany ko mbola niteraka ihany ko zany hoe fitahina miopampana mihitsy zany no azony reto zazavavy zay nahiran-tsaina sy naran-tsaina ary nifikitra tamin'Andriamanitra reto pasteur Ertina raha toy izany ny ataon'ny tovovavy malagasy de za tena miteny amintsika ozy hoe tena raha maran-tsaina ianao na mahiran-tsaina na manafatakarana ka hanompo an'Andriamanitra ianao ary ikariko zavatsoa anao de ho hitanao ny anjara fahasoavana sy ny anjara voatendrinao ao amin'Andriamanitra fandranaitsika de varina miloka varina mibalina varina mifokarongony varina misotro toka varina amity karazan-doka maro isan-karazany ity varina mandindiany rehetrarehetra ny zavatra tsy mahasoa zany no ataontsika varina mampirafy atsy de misaraka amin'ny atsy de mampirafy an'ry de misaraka amin'ry de tsy mba manana tanjona ny fiainana tsy mba manana vision fa miaraka rapona amin'ny olona eny de be voka eny de sasany manala zaza de avy eo rehefa afaka le zaza de miaraka manolona ray de afa zaza nray de farany manaly intelo inefatra indimy de farany momba tsy miteraka satria fa fahotana mahafaty mifanotona le izy de avy eo tsy miteraka tsolo satria voakitika matetika ny tranonjanaka be loatra lefa olona mivonona dia lasa simba lay fatandroana am'izay fotoana zay Davida ne de nampianatra an'izany eo Psalm 7:30 hoe efa mba tanora ihany aho izy fa tsy hitako izay marina nafoina ny zanaka mangataka aminy zany hoe ny fanomanina ny hoavina mandrak'izay na eto ambonin'ny tany de miankina amin'ny fahatandroana miankina am'izao fahatandroanao zao raha am'izao fahatandroanao zao anao nipotika mba tsaro ny tenanao zao anao voafatotra ianao raha ohatra tanora zazalahy ianao ka mbola mianatra ianao nefa manomboka mifoka rongony manomboka mifoka sigara manomboka manandranandrana misotro toka na ohatra hoe manao karazana sipasipa mialatsina am'izay fomba fiteny zay tsy manana tanjona mazava amin'ny fiainana nefa ne miarakaraka eny telo taona efa taona 5 taona 1 taona de nefa tsy atao mariazy akory de animba zavatra nefa ran'zay zavatra ary ny fatandroanao ihany nipotika ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka izany ry havana no anasanatsika hoe tena raisona ny tsara fahasoavana tokony anao anatin'izao fatandroanao zao ma ranabavy sy rahalahy zava-dehibe zay paster manomana ny hoavy ao anatin'ny fahatandroana zay no nampiavaka nyreto ankizy vavy ny tany sano teto reto paster ao amin'ny fokony Josefa ao amin'ny fireneny Josefa de ny fahafantarany sady ny hoe mila mitsinjo ny 20 taona ho avy ny 10 taona ho avy ny 70 taona ho avy fa io le mitombona foana le fiteny malagasy hoe tanora ratsy fiary ka antitra vao ratsy loka tena ny olona ataoko hoe marantsaina rehetrarehetra pasteur ny marantsaina rehetrarehetra ny tanora marantsaina rehetra na tanora zazalahy na tanora zazavavy de ao anatin'ny fahatandroana izy manomana ny hoaviny ny olona marantsaina rehetra de ao anatin'ny fahatandroana ny manomana ny hoaviny zany hoe izy de fa mijeriny hoe
afaka misafidy ary ny azy zany pasteur anisan'ny fitezako ny tanora zany anisan'ny fitezako ny tanora pasteur atovy teny hoe tsy bedesiny zany tsy terena anaraka ny sitraponao zany fa ampianarina ny lalana ampianarina lalana anankiroa hoe raha ity ny lalana alehanao dia zao ny afaran'iny lalana iny raha ity ny lalana alehanao dia zao ny afaran'iny lalana iny dia anjara tanora no misafidy an'le lalana anjaran'ny tanora no misafidy an'le lalana fa ny tanora marantsaina dia mahalala ny lalana izorana aty amin'ny fahatandroana hoe raha mifoka rongony sanatria dia zao ny afaran'ny fifohana rongony io fampitehana sy faharavana matakatra an'izany ny olona maranitra ary zay ny voalaza baiboly amin'ny ohabolana hoe ny endro ozy izy mahita ninona dia mihery mozy izy mahita ny anina fa ny adala mandrosoka vo ny olona manana fahendrena pasteur atovy mahita ny loza dia mihery ary tsy tratra zany hoe efa manomana sady izy hoe ato ny lalana metrako ny tongotro ty tsy azoko ataoko tsy hoe mahita ny ankizy mifoka sigara izy azonao dia mba hipololotra sigara koa satria mifoka sigara daholo ny olona rehetra ny olona endro tsy manao an'izany tsy hoe mahita ny tanora izy mifoka rongony dia mba hoe miroso koa ny olona manana fahatakarana sy fahiran-tsaina mahiran-tsaina ary ho lasa lavitra tsy manaraka fanaon'ny olona zany tsy hoe manao sipa dolidolo ny ankizy vavy rehetrarehetra mbola mialatsiny koa am'le fiteny zao izy anao zay tsy hoe manao daholo daholo ny latsi ny vehivavy rehetrarehetra dia mba hanao koa izy pasteur atovy satria ohatrany hoe vendrana be zatony rehefa raha tsy miaraka amin'ny lehilahy na tsy miaraka amin'ny vehivavy ny tovavy endry dia malala tsara hoe inona ny fiantraika an'io zavatra io mitondra azy maka izy io mitondra azy amin'inona io zany ny tovolahy manana fahiran-tsaina ary manana fahazava-tsaina ary maranitra ny olona maranitra ny tanora maranitra dia matsapa zany fa ny odonto rehetrarehetra ny tanora donto rehetra sy ny tanora vendrana rehetra dia manaraka be fahatany zay ataotry ny olona fotsiny rehefa mahitany nama mifoka sigara izy azonao dia tsy fantany hoe idina ny dikan'io sigara io mitondra idina io fa satria le bandibandy kely le manao kaskety borotsaka pataloha iny mifoka sigara dia ohatra ny titiny vehivavy koa le paoziny dia iny koa ny anao lahy fa vendrana kely dia manaraka avy aoriana fa vendrana kelikely saina kely dia mifoka sigara koa mahita ny olona mifoka rongony izy dia ao an-tsainy hoe matoa reto mifoka rongony dia tetina reto zany ny tena bandy reto ny tena lehilahy dia mba iny koa mifoka fa tsy izy kely saina kely dia tsy takany hoe idina ny vokatry rongoniny io tsy fantany zany ary tsy mahatakatra hoe mahalasa dalana io fa dia zao nalasa dala izy dia nyfoako any ty zany daholo ny toetsain'ny olona donto ny olona donto mandrakariva pasteur dia miaraka amin'ny olona donto ary ny olona vendrana dia mandrakariva miaraka amin'ny olona vendrana reny zany ny namany reny tsy fantatry ny akory ny hoe inona ny vokatry ny teny ratsy fa miteny ratsy ny namany dia mba miteny ratsy izy ary tsy natakany zany tsy fantany ohatran'izany ohatra ny ankizy vavy miretsadresaka amin'ny namany eny izy dia hoe mahafinaritra kiny miaraka amin'ny lehilahy zao dia za zao niaraka tamin'ny lehilahy za zao maninona nanala zaza tsy nanina dia iny koa ny vendrana fa manaraka satria tantarena zany ny ankizy vavy tena vendrana zany miala tsy ny tonga dia toko mahitsy ohatra hoe pasteur fa zay ngambatra no mampalaza azo tsara kokoa ny donto rehetrarehetra dia manaraka an'iny dia adadaladalainy za zao ozy izy le ankizy vavy kely anankiray 17 ans ny azo ny lehilahy miaraka amiko anankitelo misy anankiray mpanan-karena be dia ny vendrana tsy mahalala ny hoe inona ny vokatra zany resaka zany fa hoe zany vi aky dia taiza aky nahitana an'iny iny koa fa miroso dia ao anaty tao anaty facebook aky ao anatiny dia iny fa miroso tsy mahalala akory ny dikan'izany rehetrarehetra zany reny ny atao hoe vendrana kely dolidolo reny rehetrarehetra zany fa ny marano-tsaina na ny lehilahy na ny vehivavy dia mitsinjo ny hoaviny ary malala ny ataony reto ankizy vavy reto zao rehefa reto voalaza tanatin'ny nomerito fa enina amtelopolo reto ny tsinjo ny hoaviny reo pasteur ny tsinjo ny hoaviny reo mailo isiny amin'ny hoaviny mailo isiny amin'ny hoaviny tsy nitehatra tamin'ny ray aman-dreny izy tsy nitehatra tamin'ny dada tsy nitehatra fa fatany tsara hoe hiatsika fiainana izy aoriana kely ao inona ny position tokony ho raisina inona ny zavatra tokony andaminako ny hoaviny andaminako ny hoaviko ary dia tsy nanaiky izy raha tsy azo ny zoany
raha tsy azo zoany zany hoany ny olona manana fatakarana paster nandray nge misy tovitovolahy eny ananinaniny eny manara-general fotsiny mahita ny bandibandy kely na maborotsaka pataloha izy tinykoa maborotsaka pataloha fa tsy hita hoe inona reny le bandibandy kely dondodondo kely reny mahita namana medaladala kely mamalyvaly ray aman-dreny kely le manananina kely de enko de manaranaraka vatorinato mahita ny namana kely manao kavinila tsy hita hoe inona ny anaovana n'io kavinila io de iny fa ny olona tovolahy endry ary manana fahiratatsainany amin'ny ho avy ny ary ho tafita ino moa de efa teneniko amin'ireny le rahalahy kely reny foana sy vehivavy paster za raha vo misy lehilahy na vehivavy tovavy entin'ny ray aman-dreny eo amiko za ndray tsy mba manrararary zany zao fotsiny teneniko am'le lehilahy satria tonga eo le mamany io paster io zanako lahy io zao sady de mianatra amin'ny fokarongony tsy mianatra miaraka amin'ireny namany reny de misy fotoana mangalangalatra misy fotoana de zao fotsiny teneniko am'le zalahy rahalahy zao no toen'io tantaranao io fa raha vakely ianao afaka heritona ianao any tamora hoa ary ny amponjy ianao tsy manozona anao a fa zao ny fandehaneo amponjy ao de atoroko azy ny tao tamora satria tamora moa nyteny efa nisy fotoatra nakandry paster de natoroko azy tsara hoe zao ny fandehaneo tamora ao zandry fa tsy zakanao ao raha ohatra n'zao mahi kely 54 kilo io anao tsy zakanao tamora ao fa mafy ao fa vady diminy ao vo tafavoaka ny ivelany fa raha kely tsy tafavoaka ao ianao ary zao ny fandehan'ny finanakana sy ny sakafo ao zao ny fandehany miditra ao ianao rehefa tonga ny amin'ny eninariva de idiny ianao anaty tranao de tsy mivoaka anao raha tsy maraina tsy tsisy hoe mivoaboaka ny tokotany sy ny sisy zany de ohatra ny reny ako voaka garazy reny ianao de raha io zavatra ataonao io na ianao latsa-daly ianao am'za mifokarongony zany de atoroko anao ko zao raha tianao hafanganiny zany de aza mifokarongony kely ohatran'iny fa tonga de tovy ray sahafa tonga de tovy ray sahafa ary raha io alatraratra kely madinika ataonao ohatranao aza maka anio fa ndana tonga de maka motoan'olona eny anala kely tonga de motoany raha tena lehilahy ianao de motoan'olona eny anala kely alainy de tonga de alefaso miditra fa ny olona rehefa maditra zay de tena maditra ary zany re tonga de alefaso ny a tonga de aproseko oatra zany fa saingy zao kosa raha hoendry ianao ka hiala amin'ny adalanao de zao ny afaranao ho tafita ianao rahalahy raha hivavaka ianao ho tafita ianao de atoroko oatra zany mihitsy ny lalana raha ohatra anao ka hiala amin'io adalanao de zao ny fitraikany ary anana ny ho avy mamirapiratra anao ho tanteraka ny fanirinao sy lehilahy vieritseretonao hoe hiarakaraka amin'ny vehivavy io fa raha ianao no migadra ny tamora 10 taona tsy isy vehivavy arahanao zany any tsy migadra ny 10 taona ianao tsy isy vehivavy any ary simba ny carrièrenao rapitso fa raha tianao ny anatanteraka an'izany hoe mba hiaraka amin'ny vadinao hiaraka amin'ny vehivavy rahalahy ajanony ny ditra tsy ny adalana za de manoro olona am'zany paster tonga koa ny ankizy vavy avy any entin'ny reniny eo amiko io paster zao sady efa miarakaraka amin'ny lehilahy 10 taona io tsy azo teneniny zao mba délivre eo paster ivelany délivrance de mitenen'le ankizy vavikely zao n'izy raha nabavy kely oa atoroko anao ny lalana raha io zavatra ataon'ry io ny ataon'ry nytoizana de zao no miafarany io bevokondry dia zao ny mitranga lalazaza de tsy maintsy potika de na bevoka de tsy alany io de hiaraka amin'ny lehilahy de sarahany lehilahy de bevoka tsy manambady atoroko azy daholo mihitsy ny zavatra mitranga de mety hiaraka amin'ny lehilahy fanindroany de de olozany lehilahy de bevoka fanindroany de hiteraka fanindroany de potika ny carrière manomboka eo tsisy ninina intsony fa ho mpangata dava ary be da be ny ankizy teneniko an'izany ajanony io fa reo zay nandika ny teniko paster tena za moa meme fotsiny aty ambadika hoe tsy mandatra fa mananina fotsiny zay nyle tsy fanarahana ny teniny tonton zay le izy fa defa milamina tsara tena mahita kizy vavy be da be ohatra zany ao ampiangonana be da be de rehefa tsy manaraka ny tede io tratran'le problème zany de raha manaraka an'le teninao ndray de azavaiko tsara aminy raha manaraka ny teniko ianao rytovavy de zao ny afaranao ary na ho avy mamirapiratra anao ka ny olona vendrana rehetra de tsy mahay misafidy ny lalana mafinaritra fa ny lalany fampitetrina pastera ny fidin'le tanora fa ny ankizy vavy maranitra na ny tanora ny zazalahy maranitra de fatany tsara ny hoe anomana ny 20 taona ao de mba tafita ohatra antsika zao pastera ohatra antsika zao nge le hoe tafita tsika zao zany le hoe tafita ary manana fiainana mafinaritra fa tsy ren'le olona hoe mamolavo reny fa miditra ny trano misy olona mitaona antsika ohatra nge pastera miditra ny trano isan'andro tsy maintsy mamo
ny pôzy amin'io efa mahika loatra ny toka fafa efa kikisa ny toka ny ao atokantrano tsisy ninina tsy hita hoe fatapera kely anankiray fatapera efa potika eo mbola dakana koa rehefa mamo vilany kely efa mainty kely io vilany kely io mba hanananao nefa de dakana ndray koa nloko zany vera lahy fiainanareo mampalahelo nareo rahalahy mampalahelo ianao vady aman-janakao mijaly ny zanakao mijaly tsy mbo mitovy ny an'ny olona aiza rahalahy ny ambom-ponareo a miezany olona sy latsain'ny olona fotsiny ny olona manana fiainana mahafinaritra ny ambadika any ianao ato mampalahelo vadinao mijaly ny zanakao mijaly tsy mbo manana fiainana mahafinaritra io ny vokatry ny adalana e zany efa miteny aminao tsy fandatsana sy fanesony zany fa mbola ivavaka ianao ka iverina amin'ny tompo anana fiainana mahafinaritra ianao rahalahy misafidiana raha nabavy anana fiainana mahafinaritra ianao raha iverinao amin'i Jesosy fa tsy ravy zany ianao vavarana bavina tsy vavaka raha mivadinao aoreny no avinao zany ka pasteur ny zavatra apitaitsika amin'reto tanora reto melohany amaraparana pasteur to ny afatra tahaka an'izany moa pasteur dia miatifa amintsika tanora rehetra na reny na ray mpianakaviana ihany koa anao na lehilahy ianao na vehivavy dia ny référence ao anao dia ny voasoratra ato anatin'ny baiboly arak'izany zavatra efa nambarantsika izany fa raha amin'izao andro ny fatamorano zao miamatanjaka ianao mbola amin'ny forme tsara mihitsy ianao mbola tena iainao mihitsy hoe miainao anatin'ny fahasalamana tanteraka ianao dia maiza manararoatra tompoko maiza manararoatra an'io hery sy tanjaka zay omen'Andriamanitra anao io tena hoe iverenanao amin'Andriamanitra ary mba hanaovanao zavatra tsara ho an'ny ankohonanao zany misy olona ne pasteur Ertina efa tara ny famindrapon'Andriamanitra na marina fa io teny soratra masina hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anareo zany namparetako famindrapoanareo fa misy olona ihany tara ny famindrapon'Andriamanitra araka ny teninao teo misy lehilahy be dehibe ventrana ozy ianao teo na vehivavy miainao anatin'ny fisotrotoka mampirafy mangalatra mijangajanga mamono olona manompo sampy sy ny maro samihafa rehetrarehetra dia mandre tory tena ohatr' zao ihany izy ary zao antso ataon'Andriamanitra izao dia natao anao anie zany fa misy fotoana reny olona reny mbola mieritrehitra ny tenany hoe manam-bola matanjaka dia aty aoriana aty nefa ny inona ny zavatra mitranga marary misy aza mampalahelo tapaka lalan-dratampoka dia tsy maty eno eo aloha fa mbola tratran'ireny le mitongilangilany reny efa tsy miteny tsony ny vava efa tsy afaka mandeha tsony fa efa taritin'ny olona sisy hoentin'ny olona taxi efa valaka dia valaka efa tsisy ninina azo atao tsony any vao mieritreritra nomana ny hoavy any vao mieritreritra ny bebaka any vao mieritreritra hoe tena nompo an'Andriamanitra amin'izay zany ry havana le atao hoe tara ny famindrapon'Andriamanitra zany ny atao hoe tara ny anjara fahasoavana ny anjara voatendry fa amin'izao tanjaka sy hery zao ihany za dia milaza amintsika tompo tsoa lehibe ho anao mihitsy no hoe mbola nanomezan'Andriamanitra anao tanjaka sy hery ahafahanao miatrika ny hoavinao ahafahanao miatrika ny mandrakizay anao na ny hoavinao eto ambony tany ty tombontsoa lehibe ho anao zany fa raha tsy hainao no mampiasa na mikarakara-n'io tanjaka sy hery omen'Andriamanitra anao dia anenina tongotra matanana oriana kely eo be dehibe ne ny olona nanana ny maizy azy tany aloha fa tsy nitsinjo ny hoaviny dia potika amin'izao fotoana zao lasa mangamangana kely lasa mahig kely lasa ny sasany lasa mialatsiny am'ty fiteny ty lasa mitapitapy nefa olona nananana izy azy taloha dia lasa latsaka fefany kely zany ny sainy zany hoe vokatry le ady-piainana satria tsy mitsinjo ny amin'ny hoavy dia very ny saina ty aoriana ty ka eto dia miteny atsika indrindrandrindra ho atsika tanora mbola matsiaro saina ianao raha lahy kely sy anabavy kely malala ho anao ray sy reny mpianakaviana mbola manatin'ny tanjaka sy hery tsara ho many no hoavinao many no hoavinao mandrakizay ndao hivavaka ndao hiverina amin'Andriamanitra ajanony io karazana fahotana io zany ray zany tena miteny pasteur hainao ndray moa te ohatra ny hoe somary hafa le fanazavanao azan'le mampirisika indray fa zany ray eto ndray tonga dia miteny ozy hoe raha azonao atao rahalahy tonga dia ajanony io tonga dia ajanony za zany tena manoro hevitra mijanona amin'io fa ho fatiny amin'io ianao ny résultat dia efa nomena teo fa tsy maintsy farany fampiteny io karaha zavatra mahafaty dia tsy tokony any amin'le saina mbola hoentina any amin'le saina manao hoe alao aloha no hitantsika eo nytoy any fa alao tsapaina aloha fa mbola tsy teo be dehibe nefa teo tompoko fa simbe be dehibe nefa nanandrana fa potika be dehibe nefa nitsofoka atao fa tsy tafavoaka atao tsony be dehibe nefa potiky nitoka potiky sigara potiky izany fampirafesana zany potiky izany atao hoe fijangajangana sy fahalalana zazy zany be dehibe ny potika atao anatin'ny alatra firifiry nefa matin'ny polisy voatifitra firifiry ny olona migadra olona tsy tokony migadra lasa migadra satria nitaritiny namandratsy nefa azo atao zao tena Andriamanitra tory teny tonga ao aminao zao dia hamoaka anao
ka ao anatin'ny lalan'ny aisina ho any amin'ny fahazavana ho amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ho amin'ny ozona makany amin'ny fitahina tena afaka atsika andriamanitra ry havana reto tanora zazavavy tato anatin'ny nomery toko fahinina telopolo reto amin'ny maranako azy dia nanana tsinjo lavitra ny amin'ny fiainany ary dia vokatry ny toetsain'ireo zazavavy ireo dia nylamina ny taranaka rehetrarehetra tao ariana zay nanaraka azy ny taranaka josefa rehetrarehetra tena ny lamina fa raha tsy nisy an'ireo zazavavy ireo nanomana n'izay ho aviny zay dia nisy fikorotanana be teo amin'io fokony makira fokony zanaka iliada io be deaibe ny zavatra nykorotana tao ratsy teo ireo zazavavy ireo engany ny tanora zazavavy sy ny tanora zazalahy rehetra zay matsiaro sainaka mijery an'ity fandarany mba hiverina amin'andriamanitra ianao dia mba hanana fahendrena tahaka nyreto zazavavy reto satria ny baiboly dia miteny manao hoe ny voaloham-pahendrena dia ny fahatahorana an' Jehova ny zanaka endry mahafaly ny rainy fa ny zanaka dala mampahorondreniny pasteur Hertina. Tsy misy olona mamilavo zany pasteur ka tafita ary tsisy olona fokarongono zany ka ho lasa lavitra ary tsisy ankizy vavy kely zany ka hoe zo sady ianao dia milalao lehilahy dia anana ho avy mamirapiratra tsy possible zany taony olona totohatra fiakarana fotsiny ianao fa zavatra anankiray ihany manolora tena ho an'i Jesosy vava ry renim-pianakaviana tena tototry ny olana satria misy pasteur amin'izao fotoan'izao renim-pianakaviana tena tototry ny olana izy amin'izao fotoan'izao vokatry ilay iny izy ty ny zavatra iainany hoe mivady nandositra sinsisa aza mitehitra amin'ny vadinao fa miantera amin'ny Jesosy ndo hivavaka alohatsika misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao sy ny fitahinao mino zay fa izany tetin'Andriamanitra any dia nafahanay ny ainga ary nafahanay ho lasa lavitra sy andeha lavitra tokoa amin'ny fiainana nampianatra anay nio tantara mahafinaritra eo ianao tompo zay inonay fa alova tanteraka ny toy ny tantaran'ireto olona zay nanaraka ny fandaranay reto taio izy ireo jereo izy ireo ambino izy ireo makasiraka indrindra araiky malalako ary manantena fa fiainana vaovao ny ao ambadika izao toroteny androany izao misy sotra tompo amen zay pasteur to fa dia mbola veriko ary hoe sabotsoavy zao 29 décembre amin'ny 6 ora maraina tsy diso loha hevitra goavana fandevenana fahoriana mariako tsara tsika vazivazy zany resaky tsika zany ary tsy kely aloha zany pasteur so dia verinao vazivazy zany andevina ny fahoriana zany fa hitrangy zany ohatrinao reny mpianakaviana hoe ny lozambady ny fiainanao tsy voatery hiankina amin'ny vadinao ny hoavinao tsy voatery hiankina amin'ny vadinao mamilava hiankina amin'ny vadinao mampirafy hiankina amin'ny vadinao tsy tianao tongavy tsapao ny anambavy aza variana mitomasy mitaraina fotsiny atao trano ato aza variana mitady olona nampianao lavo zao sy miandro fitserana lavo zao ajanono zany velona ny Andriamanitra ao ary mbola mampanatenanao fa afaka iainga anao amin'ity toana vaovao ty pasteur tofo iainga anao za rahalahy miteriny aminao mijery fandariny io ianao tena rahalahy mafilo io mihitsy natsoko herinao tena mafilo mihitsy hoe tena mila an' Jesosy ianao rahalahy tongava fa misy fotoatrany amin'ny problème tsy mamafilo anao zany tsy mampahenjana anao zany fa enonao ihany hoe resy ianao ary torovana ihany ianao ndraindray mbola miandranao ny tompo etsy amin'ny Tanjombato pasteur eo amin'ny samafy nao natanterantsika nyity fotoana ity eo ampitanjira matanjombato ary eto amin'ny mongoté andre fanambojanaary no anatanterantsika izay fotoana izay sabotsoavy zao 29 décembre amin'ny 7 maraina tsy diso za mino fa tsisy fadisopana tenana amin'ny fotoana io pasteur eny tompoko fa dia mirary ny fahatongavantsika rehetra malalaka ny parkinao anao zay tola fiarakodia moa zany ety amin'ny tranobe ny samafa ety Tanjombato ety ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho tainy Jesosy tsika tompoko veloma tompoko